mpanajana tompoko lasy tompoko vavy no hitondrana ny rahaba ato anatiny ity fandarana manokana ato amin'ny TV plus Madagasikara ity araka ny efa nampahafantarana antsika dia ny solomavambahoaka ny Madagasikara voafidy tao amin'ny boriboritany fahadimy Naivra Oldine no vahiny amin'izao alina izao miarabanao andriamatoa solomavambahoaka ary misaotranao hatrany manaiky asaina eto amin'ny TV plus Madagasikara. Araky mahazatra moa na manapiramarasafy sy ny teknisiana rehevoaka malagasy rehetra manerana an'izao tontolo zao dia tsy adino mihitsy le fitenenantsika hoe ny tonga tsy miaraba na mantezitra, lasa tsy manao velomana mansosotra, ny arabay tsy mamaly na manvinitra, ary arabaina natratry tian'ny lakamisy, loza tsy fitaka ane tsy isy, sany salama mandritry taona avokatra foana na vokana noana. Zay moa ny alalana ny tena ary ravoravo lalandava. Ary eto dia misaotra manokana anareo TV plus na nahasahandroany satria tena zava-dehibe loatra amin'ny fiainako sy amin'ny politika indrindrandrindra ny vahoaka taorinan'ny fivoriana ara-potoana izao fionatsika fanasanareo anahy izao. Nisan'ny antsoina matetika aneo hevitra eto amin'ny TV plus Madagasikara sy hita matetika ao anatin'ny hainao manjery ny solomavambahoaka ny Madagasikara Naivra Oldine iresahana sy manome réaction momba an'ireo toetra raha mafapana eto amin'ny firenena anisan'izany ohatra ny voaresaka teo ny resaka fitokonana ny tambabe ny mpiasan'ny jirama, ny resaka fanapoizinana izay nitranga teny Amerika Asina, ny tany ambositra ihany koa izay namoizana ain'olona maro ny fiainan'ny anteny mera-pirenena andriamatoa solomavambahoaka fa ny tiako resahana manokana satria nanatrika an'izay conférence de presse natao teny amin'ny hôtely fanantenana teny Andrambe-Vava izay ny tenako makasika ny fitokonana izay nataon'ny tambabe ny mpiasan'ny jirama tao anatin'ireny fotoana mafapana ireny izay namaivay satria maheno an'izany hoe tokona ny mpiasan'ny jirama hoe mety hoe ho tapaka ny jiro, mety hoe ho tapaka ny rano, anisan'ny mampitaraina ny vahoaka hatrany izany satria tena aina mamelona izany jiro sy rano izany andriamatoa solomavambahoaka. Nanao an'iny conférence de presse iny ianao dia tao arian'izay ary tao anatiny indrindra no nahitany ny mpanao gazety fa nisy antso voray anao tao anatin'izy iny hanajanonana an'izay conférence de presse izay raha manontany anao eto andriamatoa solomavambahoaka ny tiako anontaniana hoe ianao ve nahazo tsodrano avy amin'ny lehibe an'ny antokonao amin'ny fiarovana amin'ny fanjakana sy ny fanajanonana in'iny conférence de presse iny. Za moa fantatrao tsara barama, fantatry ny vahoaka malagasy fa za dia olona mahitsy foana. Ny nanaovako politika aveko any tena 18 taona katroka, tena nalarazo latsaina hoe ny lomanisako na ny henako tao anatina politika dia anankiroa. Voalohany miaro, faharoa manasoa vahoaka. Izay ny nanaovako politika miaro sy manasoa vahoaka. Ary ny tenako dia solomavambahoaka ankehitriny tsy mbola nitady toeran-kafa tany Filohandra Rajoelina zay azo natao hoe izy no lehibeako amin'ny politika. Ary ny anarany noetiko hatramin'ny nanomboka tamin'ny 2021 Ankolafo Rajoelina sénateur ary solomavambahoaka fanteliny za zao amin'izao fotoana izao. Izany hoe manana ny foto-kevitra ny tenako dia ny hoe fampandrosoana firaisana fahadimy. Ka amin'ny solomavambahoaka ako dia ny etaetam-bahoaka no etiko fa tsy etaetan'ny antoko aveko any aloha. Etaetam-bahoaka no etiko ary malalaka tanteraka ako. Ary izay ny tiavako amin'ny Filohandra Rajoelina manome fahalalahana ny mpanohitra ary me mifahalalahana, ny vahoaka rehetra ary me mifahalalahana maika ave fa ny olona ray antoko aminy. Fa ny zavatra niseho tamin'iny tsisy nafenina moa teo ianao mihitsy ary no mpanao gazety tonga teo nisy ny fitokonan'ny jirama iny. Ary anisy nanohitra an'iny fitokonan'iny voalohany vao nikonkonina ireo dia ny solomavambahoaka Naivra Oldine. Ny zavatra niseho dia arako ato taoniny da hikevitra rehetra momba ny jirama vao fitoko ato hatramin'ny fa nisy tokoa ny antsoatarim-pitany amin'ny arena enonareo to tsisy nafenina moa satria za nanao conférence de presse nisy telefôna teo jononikely vetivety ny fandamanana nareo koa mangatsisy nafenina
zavatra tepoka roa no netsony zareo ahko a ny eritreritra ry zareo hoe amin'iny fotoana iresantsika iny aprama efa lamina ony a hiasa mpiasany tsirama de ny eritreritra ry zareo hoe sao de hoe mbola resaka tsy au courant am'izany a hoe efa miasa mpiasany tsirama ray zay a mety ny eritreritra koa zareo hoe sao ny conférence de presse ataoko a mety anakotana indray nandehanako teo nefa tsy solo tena ny TGV ako efa iteny amin'ny alalan'ny TGV ako a na amin'ny atoko a de ifampiarahana io zay manana vondrana parlementaire raha miteny teo a tsy solo tena ny filohandra Ratjoelina manana porte-parole izy manana présidence fa ny tenako de malalaka amin'ny masony mavam-bahoaka ary hitanao a fa voatonontonona tamin'ny tolona nataony Jirama ny tenako ka izay no neresahany tamin'iny a natsavaiko tsara fa na ny mpiasa Jirama iona ministra ny angova aza efa fantatro ny maraina valo maraina efa miresaka amin'ny ministra ny angova ny alohan'iny ako a efa hitako daholo ny dossier maloto na ny dossier madio na ny etaeta mpiasany Jirama hoe itony mitombona itony tsy mitombona ary efa fantatro daholo ny mpanao politika eo ambadika ireo ihany koa zay le mpanao politika fantatritsika hoe japy masinina ka za koa malalaka amin'ny fanehonkevitra tadidinao ngamba fa nandritry ny tondrany azo VM ireny zany tonona voalohan'ny mpanohitra ary tsy mbola niera tamin'ny filohandra Ratjoelina na indray mandeha ary tamin'ny efitra rehetra zay navoaka koa raha nisy ny ary ny fitondrana be indrindra ny sénateur Lilson général Lilson efa nisitrika tamin'ireny no mifanenjehana azy ministre Augustin efa nigadra tamin'ireny de nikobana amin'ny vavany aloha ny lanto Rakoto Manga izay tena mpitolona mafana foa tsy mivadika lanto Rakoto Manga efa nanary vola nindahana de nangina fa zany malalaka fa rehefa misy hevitra ka hiteny amin'ny alalan'ny TGV de mihevitra eny fa etaetam-bahoaka manontolo ary zay mampiavaka patsahina no nresahako tao noho izay tsy misy afaka manakatsakana teny atao zao de etaetam-bahoaka ny etaetam-bahoaka hoetiko dia mety mafaly mpitondra mety matezitra mpitondra ny etaetam-bahoaka etiko mety mafaly mpanohitra mety matehitra mpanohitra fa nana iza falina izy tsy faly ny amarotoerana ny fitondram-panjakana fiarovako amin'ny fina filohandra Ratjoelina ary fiarovako ny vahoaka malagasy de tsy maintsy miteny ahako lasa anaty zany Andriamatoa Solombavam-bahoaka anatina parti politika anatina antoko politika misy ihany koa ny antsoina hoe discipline de parti ny fitsipy-pifehezana ao anatin'izany antoko zany raha mametraka ve ny antoko misy anao hoe ajanony ny conférence de presse io mbola toizanao ihany le izy rehefa aveo aiza ho aiza ny fipetrahana zay hoe fahalalahana sy ny discipline de parti zay izany hoe tsy miteny hoe ajanony tanteraka fa niteny hoe inona moa le conférence de presse ataonao raha hiteny hoe tsy miasa sao veny tsy malala ngamba na koa nisy fanarahana any ka ny anangy zay fifanarahana raha politika any tsisy idirako zay fifanarahana nataon'ny ministera ny angova sy mipiasany Jirama syndika tsisy idirako fa masony mavam-bahoaka misy fiom-bahoaka de iny netiko nazavaiko zany raha misy eto ambonin'ny tany ka manaraka discipline de parti na ivora olo-tinina ny voalohany mety misy fiatraikany kely amin'ny tombotsoara politika koa ary fa na rahako discipline fa za manajany discipline raha nisy tao amin'ny TGV na tonga naniditra TGV zany taloha fafisainka de ny tsy fanarahana ohatra raha mato lanto Rakoto Mavo zay tsy afangaron'ny lanto Rakoto Manga tsy nanaraka fitsipiky ny atoko nefa secrétaire national namatika ny filohandra Ratjoelina no politika pokaty nataony de voaroaka ny président TGV teo aloha teo miboribory-tany fatiny tsy nanaraka fitsipika ny faninana tamiko zara fa nitoko telo isan-jato voaroaka nisy rehetra ary ny tena mampiavaka zanga olo-tinina zany sivy sy roa arivo hatramin'ny 520 zao na teo amin'ny fitondrana ny filoha na tsy teo na nahazo toerana na tsy nahazo toerana na nesorona tamin'ny toerana sy ny sisa de nanaja fitsipika teo foana ianao ve mihevitra fa raha ohatra ka hoe reny zana teo filoha lefitra tsy bifolo sy roa arivo tsy fireny ka tsy nanaka fitsipika ka ngotsaka lany ane
fa za tsy manaja atsaka sy andava mihitsy ny fitsipikako fa iza koa manaja ny fahalalan'ny solomavambahoaka fa mety tsy resaka amy fa famezana hevitra tena nataony zareo hoe sao kopatamanato zavona anao zay tsy fakaitanana ampikotana nefa milamy mifanohitra am'izay nefa ny zavatra nataoko andamina fa tsy anakotana. Anisa voaresaka ao teo ramatoa Lanto Rakotomavo izay vahiny tao anatina fahitalavitra Rahavavy izay naneho hevitra milaza tao anatin'izay hoe tokony saina lalina ny filoha Rajoelina amin'ireo olona miteniteny foana izay manohana anazy sy manodidina anazy fa manimba ny filoha Rajoelina mahatsiaro tena ho voatonona ve anao Andriamatoa Solomavambahoaka anatin'izay? Zao tonga saina ny filohan'ny Rajoelina satria raha tamin'ny folo sy roa arivo taritana saina sy boa politika ny TGV vitsivitsy hoe andao anao TGV fa ianao tsy manana toko fa fikambanana so anao de fepetra telo no napetrako tamin'izay. Raha mbola Lanto Rakotomavo ny sekretera nasionaly ny TGV de za titra TGV fa manohana amin'ny filohan'ny Rajoelina zay le mapara miaraka amin'ny président Rajoelina. Raha le CT zay petraka ny Ambohitsiry no mbola anisany mpitatana ny TGV tsy tononoko ny anarany tsy miditra. Raha mbola io ka tsatsaka kely io no président ny TGV eto amin'ny boriboritany Fatimy tsy miditra ako niala voaroka daholo reo telo reo ka manodidina ny filohan'ny Rajoelina ireny no fanakaletso filohan'ny Rajoelina de niala voatsipaka tany reny itsotsony fa ny olana mimpanohitra aminay sy izay mpiaro ny fitondrana satria aza tonona fa anisan'ireo mpitondra teny tao amin'ny CST sy asa tehako tamina Ankolafo Rajoelina teny amin'ny Sénat de tsy zakan'ireo le izy satria ny tian'ireo dia tsisy aro président Rajoelina tsisy aro ny fitondrana ka izay miteny de Lanto Rakotomavo feno iteny amin'ny filohan'ny Rajoelina nefa filohan'ny Rajoelina afatoza afaka taminy zany Lanto Rakotomavo zany ane tamin'ny teteza mitaka ny varotra ny kotahan'ny TGV ny olona atao CT sy atao CST nangalana vola avokoa ny filoha Rajonako mampianina zay le discipline de parti narahako hoe tiandray no fidiana tsy nanaraka an'izany izy ka tsy olona tsolahany ohatry reny na filoham-pokotany ary fa tombotsoan'ny filohan'ny Rajoelina misy anay de izay ny tena ataoko amindreo ary za tena miaro ny fitondram-panjakana ary miaro ny vahoaka malagasy ankehitriny zany dia efa miotso amin'ny fampanotrona efa milefy mpanohitra de izy tsy io nge apetrako aminao hoe raha misy mpiambonao ka manana basy izy ka mialy mpiambona manana basy iny de malalaka neny angalara amin'ny mpangalatra de izay ny tanjongo atao teny ary tsy hanao anazy akory raha filohan'ny Rajoelina hoe isokotony teneny tony sinsisy tony fa ny filohan'ny Rajoelina efa nahita hoe efa latsa daholo le tsy parifary izay zany zao le vary madio. Izany hoe mahazo baiko ve zany Andriamatoa Solomavambahoaka Naivra Olodina hoe arovony fanjakana satria matsikaritra eny mpanao gazety fa isaka misy raha mafana araka nambarako teo de anisan'ny maneho hevitra voalohany foana mahakasika na tsy voatery resaka politika fa na resaka sosialy na resaka ara-toekarena de anisany manao réaction voalohany foana Andriamatoa Solomavambahoaka Naivra Olodina. Zany aza tonona fa anaran'ny filohan'ny Rajoelina ny netiko miaraka amin'ny président Rajoelina isika rehetra miaraka amin'ny président Rajoelina Ankolafo Rajoelina ataoko fa olona sampona ataoko hoe olona tsy nianatra ary de tokony hafantatra hoe matoa ianao napetraky ny olona ray de tokony aro le olona ray ianao niahako ny hevitro namana Baramangasafy namany namako de namako fa valony namako de fa valoko ary ny olona na ohatr'izao amiko na ohatr'izao politika na ohatr'izao fa za koa tsy le mpanao politika ka tsisy mibaiko a mihitsy na ny filoha ary gaga tsika tamin'ny androny azy femareny ahitako tao amin'ny télé anao tamin'ny any tsy fantany akory ary nininona na public reportage nininona na ataoko na sosialy rehetrarehetra malalaka mihitsy ako ary zay fahalalahany zay no nanoanako voalohany amin'ny filohan'ny Rajoelina ary zay tsy fisiny fahalalahany zay ny anisany nanoherako ny filoha mahakaravalo manana ka ny anahako za koa anaty fitondrana
iza koa miaro mifina filoam-pirenena zay ho tanterana zay sakatsakana amin'ny mpanohitra tsoko aminareo fa mipanohitrany mahita tombontsoa misy kotany ny mpanohitrany tsy ty fampanotrony zay hoe ty filohan'ny ratsoelona satria raha vao mandroso firenena de taraika eo izy de tonga ny valam-boapolo sy roa arivo de iteny ny filohan'ny ratsoelona vita daholo na mpanantenaiko na ny 570 isan-jato de reto tsisy nanao nininona de ho lany ndray zao lany eo a mbola mitony tantara dia izay ny antosakanany angeo ka za koa voalohany indrindra aloha na de tsy manam-potoana tsony ho any fika manam-pikabary na ivoreny amin'ny akademia na risy ariary ah koa io ny tendrana lalan'olona voalohany mpitondra teny efa mpitondra teny efa mpanolotsaina na tompona andraikitra ambony a vo nanana andraikitra eveko koa fa adidiko zany ianao iabramarazafy tondra olona reny hoe tratratsindry azolena raha misy mikitikitika anao aradrariny joro tsy laina baikona akory ahako za koa mpanokony foto araitapo mamako sy mamamperabe nisy olana moa zay sy mahita ravoroko tamin'izy azo fmareny zao izy efa miaraka aminay izay koa ngeny atao propagande na fanny fandresen-dahatra olona tsy resy lahatra aminao manaraka anao fa raha mandalo any amboty filao ahako tam'zany tambola célibataire na efa mivady ary zay ka misy mpangary posy eo a tsy mila miantso polisa koa mandrapatonga reny meko mivadiko ny sako koa enjehanay ary zay no natonga na hoe film tiako indrindra mandrapatonga de filmany Charles Bronson injustice dans la ville rehefa mbola taraiky mpitandro filaminana de mila mandray ndraikitra ianao na lalàna nge misy hoe non assistance d'une personne en danger raha misy marary foatoranao tsy tonga ny dokotera tsy mitsapo anao a de nao ndray mivoaheloka ny mahatonga n'le hoe miteniteny foana nambarany lantona kotomavy to anatin'le interview raha fijery anazy le matosy mavambahoaka ny avrahodina satria le faneho-kevitra ao mihitsy atao hoe teknisianna amin'ny resaka fananantany amin'ny resaka domaine zany ny avrahodina izany idirany avokoa nasihatra toekarena nasihatra social nasihatra ny atao hoe fitsaboana ianao avokoa maneho hevitra mahakasika an'izany ahoana ny mety ho fijerinao an'izay le hevitra ny tsotra ka zay mihitsy malasa dalany lantorakotomavy satria za mahitsy mianomeko anao fotsiny voalohany aloha angotsaka solomavambahoaka ako ka atao mibokiboky tany fahatimy ny lalam-panorenana solomavambahoaka amin'ny Madagasikara ray zay rehefa lany solomavambahoaka indraynao a de tsy lalàna fananantany ary ny dinianao fa zay lalàna rehetra na fitsabony io na resaka fampianarana io de ataonao rehetra izay ny lazako amin'ny olona hoe re lalàna laninay reny a de efa navadiky ipito lela pikabary ahko ary manampahaizana am'izany mihitsy amin'ny resaka famakafakana fa izay a de itohan'ny fanjakana ny vola zay atsonay amin'ny olona manolotsainanay manana mpanolotsaina manokana izay manana assistant parlementaire izay ka raha andinika momba ny teti-pola ka tsy nianatra an'io ahako de leo mpanolotsaiko io tsy mamenatra zany hoe inona moa ny dikan'ity inona moa ny anina an'izao ary hitanao ngamba misy ministra ao ingénieur izy de izy a tsy maintsy misy serasera ao de nareo mpanao gazety no alainy karamainy mihitsy satria tsy voatery ho hainy daholo de izay rehetrarehetra io fa ny tena natsitoko raha miresaka fanapozinana ianao ny député Ronoratsika ka ne malatsiny namana zay tsisy olana mihitsy nga izy professeur fa efa misy mendraikitra an'izany ministry ny fahasalamana neka manampaizana amin'io ny hevitra nasehoko ny za tsy miteny hoe hitsapo ao na ninona vao io hoe ty misy spécialiste rehefa marary nify atompoka de tsy any am'sazo fa mandeha zato vehivavy bevoka fa ny amy dentiste de zay ny atoko an'le olona fotsiny hoe makanetsy ary raha miteny izy hoe tsy misy mpangalatra ary zao de miteny hoe efa io mpitandro filaminana io officier de police judiciaire fa io lehibe mifampanoavana efa mitsambotra miteny le olona hoe amaro ao eto le isina fampisafina nga izy ampisavy koa hoe ho tadiavo ampisafiko an'olona ary fa efa miteny mifampanoavana ny lehibe mifampanoavana tsy azo teneniny io fa sao de ampiasain'olona koa mipoziny iny a misy olona mitapitapy any a dia ampiasainy eny de ampisafian'olona de ny hevitra sehoko za tsy miteny hoe zany ny tsara fa hoe tamy misy lalàny ty
ka raha ompitsara toly ary ny olona rehetrarehetra inona ny anaovan'olona ianaran'olona any amin'ny fampianarana ambony mpitsara inona tsisy laitsika fitsarana ntsony ane tsisy laitsika ny mpitsabo-tsony ane raha mpitsabo tolo ny rehetrarehetra fa le hevitra potrako a de miainga amin'ny teknika azoko avy any amin'ny teknisianna de ampitako fa mety misy olona tsoko aminao a manampahaizana be izy fa tsy hay mamoaka am'zany a raha miseho télé zany seho télé voalohany zany na manarapirama sahirakirana ihany fa efa zatra moa de ianarana tolo io na mifipetrako ambony seza na mifametrahana micro ka ny olana am'le mpanohitra de tsotra le izy hitanareo raha vao mandalo miaramila fiteniko amin'ny polisy ndanareo mandendeny de efa mangovotra amin'ny mpangalatra vo mipotra fotsiny hoe andao ambonana tsao ny vahoaka andao ambonana tsao hoe manao an'izao président Ratsuel sisisy voazavako amin'ny vahoaka izay a de maty akaranany a de matahotra ireo mpanohitra ireo anisan'ny ataoko sangisangy ny anaty sary ny anaty Facebook any re matosombavam-bahoaka izay ianao ambara fa miteniteny foana zay hoe raha iresaka ohatra tsika ny aba alaina amin'ny zanabola alain'ny banky de hoe aza mindram-bolany amin'ny banky raha ohatra ka tsy zakanao le izy lasaky sangisangy be de be ohatra an'izany any anatin'ireny tambazotra tserasera ireny mahatonga brama avy manapatemy manapakavy to samy manana miteniteny foanany anio io le fiteny foana rehefa tianao ny olona sonao de tsara dolo izy tiana mitombo tare rehefa manovoka anao ny olona ka tianao mamy ane za fanohoany zany fa rehefa tsy tianao le olona azafady alohany anohona ana aloha de bosinify tsara so tsy teniteny foana eto ako ka samy manana fiteniteny foana ampiko zao reny olona miteniteny foana ka marina zaho a olona mahitsy ary za olona koa 12 mibokona voakako ary za miboky zany na za ary tsy manana tsony fa tian'olona mihitsy zao ny ataoko anao za zao mahafantatra fa raha nanao politika anao député na tiana na tsy tiana ilaina ny fiara ary ilaina ny katikataka satria lalana ratsy dolo na makeno soamy masoandro ao ianao fa rehefa sitrapoko hoe na misy katikataka na tsisy de efa vonona zany hoe efa manomana katikataka raha ohatra kosa ve fa fantatrao zao fa za hoe raha isambobolany amin'ny banky ianao de tsy maintsy misy zanabola le izy de za ve anery banky hoe aza sina zanabola io fa sitrapondra lakamisy nanambatiny ambany andro fa anjarany tsiraray io anambady aho zao efa fantatro fa raha manambady ahako tsy maintsy manao votiondry tsy maintsy manao soratra tsy maintsy manao mariazy tsy maintsy manana tidy manandraikitra maro samihafa de za tsy mavita angeny de inona ny anambadiako de miteny an'le zanako loha anambady elahy efa miasa mafiela ambola aza manambady zany fa mataonao miditra de ohatrzay ary ny tiako ary nazavaiko tsara ne tamin'ireny hoe araky fanazavana teknisiana dia raha misambola raha orina asa be de angalana aba nankara manao io arane misy taxe toly de rehefa ohatra anao zahako tsy be loatra le taxe am'le asa ataoko ka miasaria de aleoko tsy miasany aleoko miasa tena ka safidy ny rehetrarehetra fa ny olana am'le mpanohitra de aveako any tsy zakany ny atodo amin'ny mpanohitra laya ipory an'le marina ohatra fotsiny de misy mpitondra ave eto iresaka tsiramamy otsika aveo de izy mpitondra ave eto na iza zao zarany manao portapokta ataoko mba alalan'olona ako izay ny tsy nylazako tetontsony ohatra mahazatra hoe izy amoa raha olo-tinina fa efa be de be malalan'ny anarako dia isy anao fananinany zany ve fa rehefa ianao manazava am'zanakao hoe mba tara ny ekolazy androangaka izy fa tara ny karamanay de tsy memenona na ny any ampianarany fa raha mienaenany fotsiny ianao de zay le izy ka za koa vekaloe le olona miteny reny no miteniteny foana fa mahitsy fotsiny le izy manontany ana ve vatoko hoe tiana ve ianao sa tsy tiana tsy tia de miteny hoe tiako pendry tiako ohatrao aveo ohatrohatrohatro tsisisa de zao no natao leola ianao koa vadambatana maninona aloha mba miolakolaka aloha ana mialatsiny fa ny ana mahitsy amin'ny fitenenana amin'ny rehetrarehetra za zao fantatro fotsiny 1m60 ny alavako fofoy ahako de za ve de anao basket nefa mipifaninana amiko 1m90 za rehefa mijoro ny zodako misy 1m75 1m80 ny cousinko retapo mamakiso mamperabe 1m90 90 kilo de za ve mbola atotony amperabe ohatrao
fa zao natoka rehefa mataotra de mipetraka fa za tsokonao a za rehefa manao ramaky seo ka mianatraty eo de o any koa misy hoe tsombrany goliata misaky teo miady amin'olona ngeta be no ataoko satria mitovitovy amiko aforesiko de ohatrohatr'zay koa reo rehefa hitako fa tsy retsoko le ngeta be a de mianatra miady am'le ngeta be aloha fo manao azy rehefa hitako fa tsy tratrako le 20% de tsy misambotra aloha fa rehefa tratrako ka azo tombona de manao ako isany nanakianana anareo ihany koa manko mahakasika an'izy iny hoe nao didijadona eny anifo ny anteny mera-pirenena didijado maro anisa raha ny ambaran'izy ireo samy manana ny atao hoe didijadona de reny ataon'ny filo makaravala manana taloha reny reny natao didijadona le hoe rehefa tsy ataonao ty de migadry ianao fisamborana ainga anaty fanagadrana mahakitra fa zay ny ataoko hoe samy manana ny teniteny fonany sy ny didijadona ny io ny ao ny anteny mera-pirenena tompoko 20 taona ny tao ny CNT mamompo teny an'iny a vo ekitaona izy député tsy fantany angamba mbola mila miofana amin'ny mpanolotsaina azy izy na mila mianatra tsara fa ny atao hoe tsisy ny atao hoe didijadona de tsy misy fampiarana tsy misy tsangatanana afaka miteny dolo ny anteny mera-pirenena fa izay maky démocratie zay mivolaza fitsipitra anatiny zay mivolaza lalam-panorenany zay maro anisa mitsangatanana de izay a no lany eo ka tsy didijado zany a fa zay ny atao hoe démocratie tamin'ny andro ny azo zay tsisy démocratie tao de zay natonga nanidina teny amy trésumé satria raha mbola andray fitenenany ianao hoe za tompoko mbola iteny a fa tsy mety ho lalam-pividianana io tsy mahazo miteny tsy mahazo manao fa avy de atao nitsangatanana fa na de maro anisa ary zay a miteny dolo mipanohitra ary miteny tsy fiteny ary zay vao raikitra nitsangatanana raha nanao didijado zay a tokony 10 minitra fotsiny fivorina satria zay be de be a avy de tsangatanana de fito fa enonay dolo izy mianakavy enona miatefa misy arany teny mpanohitra toanako hoe sao de mety a ovay ty article ty ka samy manana famaritana io fa raha ohatra ianao a ka hitanao fa vitsy an'izy de afaka mivoaka izy ary tsy nisy namoaka azy ary fa mivoaka foana zay koa nge ny olana amreo rehefa tonga my fivorinao a ka tonga karama ambony ao de tonga dolo izy mianakavy de moa te hivoaka zay fa tsy mety aminay io nefa salamy lahatra karama karobe ao ambony ao atreo atosombavimahoaka nisan'zay voambara hoe miteniteny foana izay ihany ny anaranao irery angamba ny ataoko hoe voantsoantso nandritra nireny fitokonana nataony tambabe mpiasa ny jirama reny ary nahatonga mihitsy hoe mangataka fifonana amin'ny sombavamahoaka naivo raholdina ireo mpiasa ireo anao an'izay ve anao androany zao ny mpiasan'ny jirama ny efa mifona tany amin'ny ministera ny mpiasan'ny jirama tompoko aloha ny dirako teto de fangaisiko raha be indrindra izy manerana Madagasikara de tokotokony eo amin'ny 5,000 latsaka na mahery eo azonao fidy anao araky nambaranao ny mpifidy ako tokotokony teo foana teo amy roalina nandray 7,000 syraial nandray roalina mahery efa fanefany azao ngotsaka fa raha ny fitambarany olona na sikso teto Madagasikara zay mivady tsy tiako amy politika satria misy nge olona sinao soa fa mety tsy tia manao politika tena koa be mpafantatra indrindra hatrany andapa hatrany amoramanga hatrany masenga mbola tsy tany toliara hatram'izay nenako tsoko aminao zany fa azonao antanina azoko asehonao tonga any amboaka anao rehefa isy taona fa mivoaka ny toliara tonga ho amiko ao zay milaina antony tambatsotra seratsera itony ka ny tena koa de tsotra mpitondra ny fiombahoaka inona moa ny olana amin'ny jirama tsy fantako sy ty moa le ny antso iny ty ny sariny mba tiako hitanareo le ny antso hoe asivy mifona ty député Raholdina zay vao hiasa asivy tonga ty izy nanontonona ny anarako izy ary notadiavy tany amboany izy 3 andro fa tsy hitako filaza le olona tao moa hoe ty lehilahy ty mamy tam'io ary tsy manana boao fa eny amy lala tsara sy teknisiana tsokterrain de miakatrery tsy aninina azy fa tsy aky anytany fa izany efa nanao fanambarana hoe ity hoe ny mpiasany jirama de tokony fona ny vahoaka mibaboka amy vahoaka milela-paladia amy vahoaka ny mpiasany jirama satsatsasany zao ny ataoko aminao na raha ko tsaka sy andavany iny ary mbola alony andanako ty maly mbola nijereko video raha be indrindra ny mpiasany jirama ny tokony atao de 50 amy 100
ary nisy antsoantso tao hoe raha olo raha mboa tsy reko ao misy miteny eto fa misy okaikeo tsy miteny inona ny anto de tsotra aveko aminao 12 taona na parlementaire tsy raha misy olona tsy tiany olona indrindra eto Madagasikara ary manafy taon'olona indrindra de mipiasa ny jirama pikabara-panambadiana ary amanjato ny efa tokantranona oko fa raha am'izao anao ny anambady piasa ny jirama mety tsy men'olona ianao satria voalohany indrindra miala tsy piasa jirama rehetra fa nakafiko misy cousinko lehibe ao miasa ao misy tontonko fa directeur atao efa misotro ronono fa inona ny antony tsy izany tsy mahita na manam-pirama ny jiro efa tapaka foana ny facture ny jirama mandeha foana ity zao olona vao nitaraina tamiko hoe eniko hoe ianao miady amin'ny jirama za tsy miady amin'ny jirama poto efa iteradosa impolo angamba le olona tonga tao nangalangala mipiasa ny jirama vola foana mandeha tsero vao teo zao misy olona nitaraina tamiko hoe tambatra be ny jirony fa tso ny jirama tsy nalefa le facture avy eo zay nitambatra tany amin'ny 30 millions nangataka tany amin'ny jirama zao lotsy kelikely tapahany ny veriny zay andovola tsy hitany compteur misy ndray piasa ny jirama ao manao ary anisan'izany ty lehilahy ty efa ny fampanoavana moa zao zay fanarahana anao fanarahana fa vahoaka mitaraina hoe izay mandoa 300 000 ariary misy profo ao ato dossier tsika tsy mitoko tsy misy profo de tsy mena ny jironao famboarina 300 000 ariary laniny le olona napiasa fitaovana BTP izy tsy hita ary ty ny tena loza ny piasa ny jirama kay tsara fata vahoaka dia mahazo jiro maimaim-poana mahazo rano maimaim-poana iny ohatra ny tombontso rehetra tsisy idirako iny fa ny tena zava-toza zao misy piasa ny jirama varotra jiro anananay to dossier ary efa nitondra accusé mihitsy fa vonotifirina tsy de nitenenina varotra jiro ny fitaovana ampiasaingetra résistance isis de tsika mandoa an'izany zavatra rehetrarehetra fotana rehetrarehetra ataon'izany raha nany ohatra ny jirama ka ny teny nanao fitakina ka nitako hoe meo fitaovana izahay ampiadananay mpanjifa ampisondroty karamanay de tsy manao kolokolo tsony izahay izay nge mba te hiasy fa tsy misy an'izao asivy-ndamin'ny tête de risque zay raha mainy amin'ny poto ohatran'ny mpiambina manam-pahefana reny mbola takoka fa le tenyny jirama hoe hitokony izay tsy eky anay ny ampandoavana anay jikisorano tombontso amin'ny manokana mamono ny jirama ity fanavoaizana tao ny fitondrany ity fiktomate ny mpiasa ny jirama tao na ambony indrindra na taty amin'ny fototra na nahazo-kina taoly ary tsy navaolany ary ataditinao ny DG foana atramina DG napetraky Florent Ratuel nokianiko za natramina directeur fa rehefa tonga kosa ve fitondram-panjakana hitondra vahaolana hiteniny rehetrarehetra de hoy ianao hoe vo malaiko tapahany io ny délestage ary efa tsy fetiny tsoko aminao petsaka ny akizy manao mémoire manatrika ako asain'olo ray piahako tondra kopy atrany antranoko makeny tsoko aminao ao pasapito eria mahazo eny manjakaray raha boribory tany faty migrevy daoly aty aminay mifatratra le izy tonga ao moa ny olona mahita hitanao tsiko koa maty io ny gropoko fa za raha miaraory aminareo dia tsisy menatsiny io na ny DG na ny ministère na rakotana rabe na marary ary ny omponao fa hoe inona vahaolana tonga amin'ny filoham-pirenena mitondra vahaolana tonga amin'ny ministère mitondra vahaolana tonga amin'izay ngetsarehetra mitondra vahaolana raha vitan'ny piasany jirama 20 taona e fisotro ronono rapitso teny moa zareo hoe raha olodinina mandalo fa izahay eto foana ny piasany jirama 12 taona na parlementaire mbola manany efa taona ako tsy mandalo amin'ny député tsy misy retraite fa rehefa tia mivoaka anao na 20 taona mahery ohatra président Ratsirahonana afaka manao fa ny ana tengo zay teo hoe aleoko ala mipiasany jirama 10,000 moa zay ala mivoaka malagasy 10,20 tapitrisa mahery ka ireo le olona be de be nge piasany jirama tonga ty amiko fa reo le olona very finanana sy reo le olona zatra mi-intimité za fantatrao fa ty teny malagasy ary any amin'ny rahako mihitsy na de tsisy taona ntsony ary ivorinany amin'ny akademia de aleoko natokako amin'ny vahoaka
fa tia ny teniko ary ampitaiko amin'ireo a mpiasany jirama ataonareo ary ho teteziko tsirairay hoe anontaniko hoe inona leilainareo a raha misy tetam-bahoaka entinareo entiko plus on m'intimide plus je fonce za araky ny intimidenao a irosoko ary tsy misy hoe fitakiana zany ka ratsy fa raha ny fitakianao a manaratsendrika ndrery raha nisy nanaratsendrika ny fitondrana ohatra de raha matolanto rakotomavo ary raha nisy nanatsara endrika sy niaro ny fitondrana za tena miteny anao fa raha nanda fotsiny ary any aho hoe za tsy tarika 63 député tsy nisy zany fitondrany ty e anisany ahako impor mille ianao de nisany mpanao gazety tsy hoe tokafako aparamarasafy fa anisany mpanao gazety akafizin'olona ianao rehefa miresaka eny anisany mpanao gazety resahan'olona fa mba nisany ra isanjato na mpanao gazety anao hoe tao anatiny ahako nisy mpanao gazety mpitifitifitryolona foana tamin'ny orinasany asany fa am'izao fotoana zao raha misy mpanao gazety député tratra ny tsikera ary tovy tifirin'olona tifirinay koa satria nita tao a de hitan'izy a rehefa tonga tao ohatra fotsiny teny izy hoe mimahanitra malagasy nefa izy ako mpanao gazety taloha ny ananakarena rehefa lasa député satria niaina tam'le tombotsoa na nenjehana anay tam'izay mbola tsy député ka ny tiako apetraka de tsotra fotsiny hoe ny anahy de tsotra rehefa misy etaetam-bahoaka anatsarana ny fiainam-pirenena de ho ihany onona no anako filoana rajoelona voalohany fantatro fa izy manana fahafahana anatanterahana any fampandrona Madagasikara izy manana finatsara ka raha reo mpiasany jirama rehetrarehetra reo tena nanao ny asany tsy mila nanakaramavazangy amaranako le fanazavana de tsotra mpanao baolina ianao de adala tolo ve reo frantsay sisisareo naka mpanao baolina ny ivelany manaka mpanazatra ny ivelany na isika zao raha vitatsika io fa rehefa vitatsika dia ataotsika tsy vitatsika de mila olo-kafa ilaina tompoko ny ampopo fa ny ambodisitoerana ka todika an'le mpiasany jiramahako iza tsy anaiky ary tsy baikonizanizako fa nareo a raha napatapaka tsiro amin'ny tsirary manao ny tsy mety tsy maintsy mijora olodiny ary za tsoko aminao a conférence de presse nataoko de nanazavako hoe reto le fotana mafaty nataony jirama ireto le lesoko atao amin'ny jirama de ty kosa le hevitra tsara hoentin'ny filoam-pirenena hoentin'ny fitondram-panjakana anatsarana an'le jirama de reo a no mipetraka ao tsy nahita mihitsy atao tamin'ny banderolona nataony hoe omeo fitaovana izahay mba arovony anay mba mionzao zay fa hoe tsy ekenay ny ampandoavana tsiro anay tsy ekenay ny fanatsarana an'ity tsy anaiky an'izany raha olo teny merci mamarana ny fandaratsika rehefa tosombavam-bahoaka ny afatra foy farany ary ny afatra omeko de tsotra afieko le teniko tany ambolohany iza de député ka ny député a de mpitondra fiombahoaka ny fiombahoaka mety mahafaly anao mety tsy mahafaly anao fa mampanara maso ny asam-panatanteraka anay a de tsy maintsy teneninay zay a de mitsara ny faharoa nizaniza za de malalaka amin'ny teny ataoko ary matoa miteny a manapaizana ny fitenenana koa ako manataleta de efa vatoko ipitony lelako ary ny fahatelo a de tsotra le izy za koa de miaro ny fitondram-panjakana inona ny arovako ny fitondram-panjakana tsy fisolola fanaseza zany rehefa manana sezana député tsinitsinina tsy rehetrarehetra eo a fa misy le ataon'le pasteurana zay hoe mahona za ozy mitsotra anaonao manao politika hitondra firenena miaraka mpitondra satria rehefa tsy zanak'Andriamanitra no mitondra ozy de inona zanaky ny devoly rehefa tsy olo marina no mitondra dia ny olon-dratsy no lasa mitondra ka zay rehetrarehetra zay a mety tsisy ho tian'ny mpanohitra ny ho tian'ny mpanohitra de ny hoe mialana reo mpampandroso mba hiteranay tsy mpampandroso feny zany de tsotra fotsiny a mbola manamafy a mpiasany jirama fa nareo le nitady areny a raha mbola nitongoka revinareo de efa tonga tany koa sy ny ekipako anazava tsy contre anareo na iady anareo fa nareo miteny hoe ireto le tsy mety atao amin'ny fitondrana de izay teny hoe reto le mety atao amin'ny fitondrana ary reto le tsy mety ataonareo ka nareo ny rehetrarehetra de mbany ny lalàna daholo ka rehefa misy tsy mety ataonareo a tsy azo sarotsaronana am'le hoe nisy fifanarana tamin'ny ministera fa rehefa misoloky nareo na manao kolikoly amin'ny mpanjifa rehefa zay de mipetraka amin'ny mpanjifa zay de tsy maintsy petahanay nareo
Niaraka sitratsika de matoa nefraolodina sombafambahoaka ny Madagasikara naikina saina amin'izao ala izao sorana koa isika nanaraka ny fandarina hatramin'ny farany manaraka indray ary veloma tompoko.